Miarabantsika rehetra indray. Miarabantsika rehetra indray tafiaraka ao anatin'ny fandarana kiririoka amin'ity anio ity maro eo hatrany miaraka aminareo isorana ihany koa ny teknisiana rehetrarehetra ny ambadika any ny mpaka sary ny mpaka feo ny radio sy ny rehetrarehetra izay mampita ny sary sy ny feo any amintsika tsirairay avy ankasitrana feno indrindra ihany koa isika rehetra miaraka aminay ao anatin'izao fandarana kiririoka izao. Miaraka ao anatin'ny vavaony fanatanjahantena isika. Somary lona kokoa tao anatin'ny fetim-pirenena ny Asaramanitra dia somary nangingina kely izany fanatanjahantena izany. Zany efa nisy ihany no azontsika ifampiresahana ho amin'ity anio hariva ity. Dao ary hiaraka aminay ao anatin'izay vavaony fanatanjahantena izay. Pro League no anomboantsika ny fiarahana satria totosa tamin'ny alahady teo ny lalao famaranana tao anatin'izany Pro League izany tao amin'ny stade LGK Plus tamin'ny roa sasany no nanomboka ny lalao izay. CFFA sy ny AJSA no mifandona tao anatin'izay lalao famaranana izay nisaraka tamin'ny roa ray. CFFA no tafavoaka mpandresy nahazo ny anaram-boninahitra indray tamin'ity taom-pilalaovana 2020 ity ao anatin'izay PFL Pro League izay. Arahantsika ny mikasika an'izay izany hoe sarisary moa zany no arahantsika. Nataony alahady 20 jona ny lalao famaranana ny Pro League teo amin'ny stade LGK Plus bypass tamin'ny roa sasany. Efa samy nanomana sy vonona ny ekipa roa tota niady koa ny lalao ary samy nameny tsara indrindra na ny mpilalao na ny mpanazatra. Regas mpilalao ny CFFA no natafiditra ny baolina voalohany teo amin'ny minitra fahafito, avy eo nanampy nisa Itaina teo amin'ny minitra faha-6. Niezaka nampiady ny baolina kosa ny AJSA ka natafiditra izany teo amin'ny minitra faha-7. Baolina tafiditra Basta nijanona teo am-pialatsasatra. Tamin'ny fizaraptaona faharoa kosa dia samy nahita fanafihana tsara ny lotota kanefa tsy mivadika ho isa izany. Nanamafy ny fiarovan-tena ny CFFA ary niezaka nanasahala kosa ny AJSA kanefa tsy vitan'izy ireo izany. Araka izany, lery zareo avy eo amin'ny toeram-pihofanana CFFA Andoran'ny Fotsy no mibatany amboara tamin'ity taom-pilalaovana 2020 ity ho an'ny Pro League. Toy izao kosa ny tsara ho fantatra nandritra nyity lalao famaranana ity sy nandritra ny taom-pilalaovana. CFFA no nahazo ny larana voalohany ka nahazo ny lelavola 20 tapitrisa ariary. Ho an'ny meilleur joueur de la finale Gregas ekipa ny CFFA, meilleur gardien de la finale Golkely Piandro Tsatoby ny CFFA, meilleur entraîneur Maître Franck mpanazatra ny CFFA ary ho an'ny meilleur buteur du PFL Fabrice milalao amin'ny disciple. Anoizantsika ny vaovao dia ny kickboxing tena manjaka tanteraka ao anatin'izany tontolo ny kickboxing izany eto Afrika. Eny, maneran-tany ihany koa dia efa misy ny toerantsika ao anatin'izay taranja kickboxing izay satria medaly 20 be izao ganagana mody be eto Madagasikara. Ganagana be lokary izany izay entina mody etỳ Madagasikara ao anatin'izay tontolo ny kickboxing izay natao tany Yaoundé Cameroun ity lalao ity ao anatin'ilay hoe championnat d'Afrika 2020 taranja kickboxing izay 4 medaly volamena. Raha izany no mitoy tena andia lalala volamena tsika ao anatin'izay tontolo ny kickboxing izay. 3 medaly volafotsy ary 5 medaly alimo ny sombitsombon'izay no arahantsika dao ary. Kickboxing tompon-daka ny Afrika medaly 20 ny entin'ny Madagasikara nody. Nanao vokatra miavaka i Madagasikara tamin'ny fiadiana ny tompon-daka ny Afrika taranja kickboxing izay nitanterahana tao Yaoundé Cameroun ny 15 hatramin'ny 17 jona 2020. Ny farana omaly ny championnat d'Afrika kickboxing 2020 tany Yaoundé Cameroun ary nody feno voninahitra ny ekipantsika 20 no meday azon'ny Madagasikara, 14 volamena, 3 volafotsy ary 5 alimo. Vokatra manamarika amin'ny fandrosoana ny taranja sy ny herin'ny fanoloran-tena ho an'ny rehetra. Mpiady 40 no nisolo-tena ho an'ny Madagasikara tamin'ity fifaninanana ity ka navita nampisongadina ny talentany teo anatrehan'ny sangany amin'ny firenena afrikanina maro i Madagasikara. Ny faninana tamin'ny sokajy K1 rules, low kick ary full contact izy ireo. Manamafy indray izao vokatra izao fa anisan'ny firenena misongadina eo amin'ny sehatry ny kickboxing aty Afrika i Madagasikara. Fa tsy ny kickboxing ihany fa ny judo ihany koa dia nanakoako ny hira-pirenena ary tany Razanay Malala tena nanakoako tany Afrique du Sud Johannesburg izany hira-pirenena izany ary tafiditra tao anatin'ny fankalazantsika ny fetim-pirenena mihitsy izany fifandanana African Cup ao anatin'ny judo 2020 izany
Nametraka tantara ireo atleta malagasy ireo tao anatin'izay tontolo ny fifandanana ny taranja judo izay nahazo medaly volamena 2 zay le teneniko teo hoe ofehan'ny volamena ihany aty zao no mitohy zany hoe fa misy eo ambany tany eo fa tsika koa sady mitondra avy any ivelany miditra aty medaly volafotsy miisa 2 iny tsy voasakana le avy maka aty de nahazo top 5 ihany koa tsika tao anatin'izay judo izay. Fanadihadiana resaka moa zany ny fanaovana tamin'ny Kevin Ralevaza no arahantsika marena aloha fa tsy sary nalaiko izy ity fa sary any alaitsika tao anatin'ny tambazotra serasera atao zany hoe sary indrana zany do arahantsika zay resaka sy ny tsara ho fantatra mahakasika an'izay judo izay. Nanakoako tao Afrique du Sud nira-pirenena malagasy ry Tanindrazana Malala o. Nanjaka tanteraka ny malagasy tamin'ity fifaninana ny resam-pirenena andraisan'ny firenena anjara maro ity izay natao tany Johannesburg ny 4 hatramin'ny 20 jona ity. Nahatonga solitena maro ny malagasy niaro ny vonina pirenena tamin'ny sokady senior, junior, cadet, lasivavy. Fifaninanana izay goavana tokoa ary misy amin'ireo judoka senior malagasy no miandrandra ny fandraisana anjara amin'ny fifantenana ny Olympique. Ny isa sy ny fandresena azo tamin'ity lalao ity dia tena zava-dehibe satria miatra avy hatrany amin'ny filaharana maneran-tany ary tanjona goavana dia nandraisana anjara amin'ny Jeux Olympiques. Reto avy ny vokatra nentintsika tao anatin'izany fifaninanana Open de Johannesburg African Cup 2022 izany. Angelo Rakotana Andrasana latsaky ny 10 kilao nahazo ny médaille d'or. Natasha Razafindrakalo latsaky ny 17 kilao nahazo ny médaille d'or. Ryan Raveljaun latsaky ny 17 kilao nahazo ny médaille d'argent. Laura Rasoanaivo latsaky ny 17 kilao nahazo ny médaille d'argent. Fetra Ranaivo Arso latsaky ny 2 kilao laharana faha-4. Kevin Ralevaza latsaky ny 19 kilao laharana faha-5. Miangaly Raoly Almanana latsaky ny 12 kilao laharana faha-5. Rony medaly volamena, rony medaly volafotsy, ray ny nahazo ny laharana faha-4 ary rony nahazo ny laharana faha-5. Faly satria androany ny fety pirenena Madagasikara ny olonany amin'ny fety be za tia mandefa ny hira pirenena Tanindrazana Malala mba ho an'ny rehetra ho any Madagasikara dia faly dia tsazana tsaramanitra daholo an'izay olonany atsira be any Madagasikara any. Finale no sarotsarotra kely satria ny température somary mafana mangatsika dia sepotra kely fa tsy maninona finale somary sarotsarotra fa vita ihany. Misaotra betsaka ho an'ny club koa, ho an'ny fédération dia ho an'ny Madagasikara ray manontolo. Fa nisy ny hetsika antsoina hoe ndao isika ilalao, zany hoe kilalao no resana ao anatin'izay hetsika izay natao tao amin'ny ANSP Floa ty hetsika ity karakaran'ny andihana mpianatra izay nivoaka tao anatin'izay ANSP Floa izay. Ny tanjona moa zany dia hoe ndao ranga velomina indray mamelo maso an'ireo kilalao malagasy fahiny zany satria amin'izao fotoana izao tena vitsy ny ankizy mahafantatra zany kilalao malagasy izany. Ny kilalao malagasy nefa dia antsoina hoe pré-sportif na hoe fanomanana ny fidiranao anatin'ny sehatra matianina ny tontolo ny fanatanjahantena. Zany hoe rehefa tia milalao ianao dia misy fototra foana ianao anatin'izay tontolo ny fanatanjahantena izay, ny vitsily, ny fanenjika sy ireo kilalao malagasy maro samihafa tafiditra anatin'izany koa ny katso sy ny sisa. Dia ireny zavatra ireny zany ilaina velomina indray satria somary efa matimaty. Ary ny tanjon'ity hetsika ity ihany koa dia hoe maninona mihitsy moa raha hoe atao anatin'ny fifaninanana nasionaly ny kilalao malagasy satria misy hoe kilalao avy any amin'ny faritra ambony ohatra tsy fantatry ny eto ampovoantany, ny any Toliara mety tsy mahafantatra azy dia ireo ny avondrona dia mety mahafinaritra be raha hoe tafavoaka indray izay tetikasa izay ary manomana ihany koa anatin'ny tontolo ny fanatanjahantena izany rehetrarehetra izany. Ndao rahantsika no mikasika an'izay miaraka amin'ny samitsika filohan'ny fikambanana Tasy d'Huile moa no hitondra an'izay fanazavana fohifohy izay. Ndao ary ndao isika ilalao da natao tosa hetsika ho an'ny firaisankina ny fikambanana mpianatra izay mivoaka tao amin'ny ANSP Floa izay natao tao amin'ny ANSP Floa ihany zany lalao izany. Natao ny 14 jona ny hetsika antsoina hoe ndao isika ilalao. Kilalao malagasy no mibahady toerana tao anatin'izany. Famelomana indray ireo kilalao izay heverina fa somary adininy ankizy. Tafiditra tanteraka ao anatin'ny fanatanjahantena ireo satria
Ireo kilalao malagasy ireo dia antsoina hoe pré-sportif na fanomanana ny lalao ny fanatanjahantena izay heverina ao anatin'ny sehatry ny matianina. Izany hoe tena mifamiana tanteraka amin'ny fanatanjahantena ity hetsika ity. Andehan'ny voalohany ity kanefa dia maro ny liana sy namaly ny antso. Kilalao maro toy ny vitsili, fanenjika, volley lalaovana amin'ny fasika sy ny maro hafa. Tafiditra tao anatin'ny tolona ihany koa ny fiadiana amin'ny zava-mahadomelina, famporisihana ny tanora anao ny fanatanjahantena ary fampahafantarana an'izy ireo fa tena mahasoa ny fanaovana izany fanatanjahantena izany. Karakara kely an'ity resaka kilalao hoe laosi kilalao mba ho fanairana le kilalao fahiny nefa le base le kilalao fahiny pré-sportif. Izany hoe zany na tsy mieritreritra ary ianao hoe manao sport dia tonga dia efa fantatra hoe fa sport be ty ataoko ity satria raha raisina ohatra ny vitsili zany ohatra zao dia efa bazina attaque défense any amin'ny sport collectif rehetrarehetra. Dia ny terrain moa zany ny afaka manampidirina kely izay mahatonga hoe misy beach volley nefa io mamarana azy hoe tsy hoe mamarana fa natao daholo ny karazana kilalao satria misy 10 atelier ao anatiny. Tamin'ny voalohany aloha zany ny cible anay ny mpianatra nefa zao moa zany efa fotoam-pialatsasatra dia lasa sarotra dia teny an-dalana teny am-pikarakarana nangataka ihany koa ny lehibe izay koa mba hilalao. Dia mety dia niraisina daholo satria kilalao tsy inona tsy hoe mandratra na fa entina ata hifampitaizana. Dia ny tena tanjona fanairana an'ilay ankizy hoe misy kilalao ohatr'izao satria amin'izao efa mivoatra be le tratran'le eo amin'ny anina eo am-poditry ny telefaonina daholo ny ankizy ambody écran dia mba afaka milalao daholo tsika rehetra satria koa izao efa tonga ny fotoam-pialatsasatra ao koa nefa mahavolan'ny ankizy azy. Tanjona tena lavitezaka mba ho tonga fifaninanana nasionaly zany izy io anairana ny any amin'ny faritra satria samy manana ny kilalao mahazatra azy amin'ny faritra. Dia izay zany mba mbola dingana lavitezaka atao hoe kely nefa ngeza be ihany izay ho raisinay satria ny hamatatra ny kilalao rehetrarehetra satria raha raisina ohatra fotsiny zany ao anatin'izany ny ataon'ny ankizy any Toliara tsy ho hainy any Dego dia ampahafantarina ny rehetrarehetra dia mba hampitonga azy hivoatra dia aorianan'izay indray codifiena amboarina zany mba misy lalàna dia mba misy ohatran'ny atao mitohy azy scolaire dia mbola manentana ny ankizy hoe ndao sy kilalao foana fa betsaka ny kilalao gasy na ny kilalao fahiny mbola azo antsika atao ohatra miaraka mifanaraka amin'ny fanatanjahantena. Amaranantsika ny vaovaon'ny fanatanjahantena efa tafiditra ao anatin'ny 16e de finale ny CMD amin'izao fotoana izao na ny Coupe du Monde. Canada aloha zany efa tafiakatra voalohany nifandona tamin'ny Afrique du Sud. Somary ratsiratsy toerana ihany Afrique du Sud satria nalaitsika medaly volamena tany ny terrain izy mbola raraky ny Canada ihany koa. Andiany fa 13 aloha zany ty mondial ity tsara ho marihana ary natratra 7-7 ny ekipa nandray anjara atao anatin'ity fifaninanana ity nisy meilleur 3e maromaro tafakatra atao anatin'izay 16e de finale izay. Raha ny Coupe du Monde jerena dia niforona tamin'ny taona 1700 zany ary ny Argentine no champion farany teo manana Coupe du Monde misy 3 izy ary ny Brésil moa zany manana mipetsaka indrindra aloha hatreto manana Coupe du Monde misy 5 izy dia izy manana ny anaram-boninahitra betsaka indrindra. Raha antsika mikasika an'izay Coupe du Monde 16e de finale izay sy ny programme zany no arahantsika ao anatin'ity sary ity ndao ary. Efa tafiditra amin'ny 16e de finale ny fandaram-potoana ho an'ny Coupe du Monde 2026 Afrique du Sud sy ny Canada nisaraka tamin'ny sarany ohatra. Canada no mivoaka mpandresy natafiditra ny baolina tamin'ny minitra faharoa amby 90 zareo Canadianina. Ho an'ny lalao amin'ny anio kosa amin'ny 7 alina lalao amin'ny Brésil sy ny Japon. Lalao anio hatrany amin'ny 12 sasany alina Allemagne sy Paraguay. Ho amin'ny rapitso amin'ny 4 kosa dia Pays-Bas sy Maroc no mifandona. Ifandona ihany koa amin'ny 7 alina rahampitso Côte d'Ivoire sy Norvège. Manaraka izay amin'ny alarobia amin'ny 12 alina France sy Suède. Amin'ny alarobia hatrany amin'ny 4 maraina Mexique sy Équateur. Alarobia hatrany voalohany volana Jona Angleterre sy Congo amin'ny 7 ora eto Madagasikara. Mitoy izany lalao izany amin'ny 12 alina lalao amin'ny Belgique sy Sénégal.
Ho amin'ny alakamisy kosa dia misy ny fifandonany États-Unis sy Bosnie amin'ny 3 ora maraina. Manaraka an'izay amin'ny 10 ora alina ny fifandonany Espagne sy Autriche. Ho an'ny zoma kosa ny fifandonany Portugal sy Croatie amin'ny 2 ora maraina. Toetrany izany lalao izany eo amin'ny fifandonany Suisse sy Algérie amin'ny 9 ora maraina, ny zoma 3 jona. Izoma io any amin'ny 7 ora alina fifandonany Australie sy Egypte. Ho an'ny sabotsy kosa amin'ny 2 ora maraina dia ny fifandonany Argentine sy Cap-Vert. Mitoy izany amin'ny 4 ora sasany Colombie sy Ghana. Ho an'ny natafiditra ny baolina betsaka indrindra aloha izany hatreto dia Lionel Messi natafiditra 9 mpilalao any Argentine. Manaraka azy eo izay mitana ny laharana faharoa avokoa izy reto, Erling Haaland milalao amin'ny Norvège natafiditra baolina 4, Kylian Mbappé milalao amin'ny France natafiditra baolina 4, Ousmane Dembélé milalao amin'ny France natafiditra baolina 4, ary farany Vinicius natafiditra baolina 4 milalao amin'ny Brésil. Ho an'ny passe décisive kosa na nitolotra mialohan'ny afatesan'ny baolina dia Alexander Isak navita tolotra miisa 3, Bruno Guimaraes navita tolotra miisa 3, Michael Olise navita tolotra miisa 3, Embolo navita tolotra miisa 2, Bukayo Saka navita tolotra miisa 2, Brahim Diaz navita tolotra miisa 2. Raha ny fantatra dia ny 8 volana Jona no edina ny lalao famaranana amin'ny 10 ora alina. Zay ihany koa aloha zany no masaka natolotra taminareo tamin'ity an'ity mihitsy zay fa tsy manotamoaka izy iny fa nataony bearina ihany aloha zany dia amin'ny herin'ny toy izao indray mifamehy fotoantsika ao anatin'ny vaovaon'ny fanatanjahantena hafa sy izay afaka ifampiresahantsika tsara aloha manamarika fa ho anareo zay te hiara-iasa aminay ao anatin'ny fandaharana dia azonareo atao tsara zany no mifampiresaka afaka miara-miasantsika ao anatin'ity fandaharana ho an'ny fanatanjahantena ity tsara ihany koa manamarika fa tsy ireo efa hitantsika ireo irerakory no azontsika ifampiresahana fa zay rehetra tafiditra ao anatin'izany tontolo ny fanatanjahantena izany azontsika ifampiresahana avokoa. Aza misaraka amin'ny MBS Fahitalavitra sy ny onjam-peo ny 5 ambin'ny 10 teboka 4 FM.